Ny fanantenana iombonantsika mba tsy ho fotoana very ny fotoana tongavantsika eto a satria rehefa manantona an' Jesosy a dia tokony zavatra miova ary ny zavatra tokony hiova dia ny fisehoan'ny toetra antsika. Rehefa manomboka fantatrao ilay izy a tadio tsara fa tsy afaka misible anao raha tsy mi-identifie aloha. Zay no mahatsara le miaino dia ao anatin'le teny a ampahafantarin'Andriamanitra ety ny tsy mety dia mandiny teny ianao hoe efa ohatr'izay ave sa mbola tsy ohatr'izay dia ny fahendrena dia terena mihitsy hoe tena mbola ohatr'izay amin'izay misokatra ny ao anatiny ao aiza ho aiza amin'ny atsipriapiana ianao no mbola miaina an'ilay zavatra antsian'Andriamanitra. Fisaky miteny ianao tsy zatsony izay dia tsy ho hitanao mihitsy ilay zavatra tenenin'Andriamanitra nefa Andriamanitra efa misisika. Mino andro amaraina voatantsika mahasotoerana vetivety ary a. Mbola faly hatrandray miaona amintsika ary tsy mitsahatra ho mandrositsika manaraka ny tompo a. Araka ny tenin'ny mpanompon'Andriamanitra dia izao mivoalazan'i Jesosy fa mikaonty manandanja eo imasony ny fanetretenanao miala any an-trano ho tonga eo amin'ny toerana anankiray izay entsony ianao hitenenany aminao. Amen. Tsy mitovy amin'ny hoe miaino sy mamerina an'ilay toroteny izay ilaina any amin'izay toerana mampety ianao. Dia minao fa andro amaraina tsy ataon'Andriamanitra ambanin-javatra izay sakrifisy ny fahatongavanao maraina izay. Taontsika hiteka mafy tsara ho an'ny tompony amin'izany. Ny lohateny rahantsika androany miaraka amin'ny fanamasina dia ny hoe teny ny amin'ny hazo fijaliana maneho ny namonjeny ahy. Teny ny amin'ny hazo fijaliana maneho ny namonjeny ahy. Sokavantsika ny Korintiana voalohany toko faharoa andininy faharoa. Korintiana voalohany toko faharoa andininy faharoa amin'ny anaran'ny tompo. Fa nini tsy ahafantatra zavatra hafa teo aminareo afa-tsy Jesosy Kristy, indrindra fa izy voaombo tamin'ny hazo fijaliana. Eto Paoly dia manambara fa rehefa mijery ny hafa izy, mijery ny olona, mijery mpino, mijery mpiara-mivavaka, mijery fiangonana, mijery mpiara-manompo, dia ozy izy mini tsy ahafantatra ozy izy akoatran'i Jesosy. Ndika izay tsy mijery anao ozy izy tsy mijery ny toetranao tsy mijery ny tsy fahatanterahanao tsy mijery ny zavatra ataonao sy ny tsy ataonao fa mijery an'i Jesosy ilainy zany. Zany no mahatonga ny fiazakazahana tsy ho reraka, satria ny mahatonga ny fiazakazahana reraka dia fiazakazahana mitodika mijery olona fa manaisotra ny maso tsy jery an'Andriamanitra. Dia ozy izy Paoly tsy mahafantatra akoatran'i Jesosy ozy izy, indrindra izy voaombo tamin'ny hazo fijaliana. Mizara roa mazava ny fahafantarana an'i Jesosy izy teo amin'ny hazo fijaliana sy izy tao amin'ny fahasambaon'i Josefa avy any Arimatia rehefa nitsangana tamin'ny maty. Fa eto Paoly tena milaza indrindra ozy izy, eo amin'ilay indrindra ilay resahantsika satria eo amin'ny hazo fijaliana no resahantsika androany dia amin'ny fotoana manaraka mety ho resahantsika indray ny amin'ny résurrection. Maika ny olona ho any amin'ilay fitsanganana dia tsy manam-potoana ny olona hisitraka an'ilay tao teo amin'ny hazo fijaliana. Nefa tsy nisy ny fitsanganana raha tsy nisy aloha ny fijaliana. Mbola tsy miteny fahafatesana. Mahavariana amin'ny teny gasy izy la croix moa zany fa tsy hoe azo fahafatesana fa azo fijaliana. Tena kaikinao misy dikany zany hoe ozy izy Paoly eto nini tsy ahafantatra zavatra hafa teo aminareo afa-tsy Jesosy Kristy indrindra fa izy voaombo tamin'ny hazo fijaliana. Korintiana voalohany toko voalohany andininy valo ambin'ny folo, 1 Corinthiens 1:18. Vakina amin'aran'ny tompo tia no anisan'ny aingantsika. Fa ny teny ny amin'ny hazo fijaliana dia fahadalàna amin'izay ho very, fa herin'Andriamanitra kosa amintsika izay ho vonjena. Amen. Misy hery ho an'izay ho vonjena ary io hery io dia ao amin'ny teny, ary io teny io dia miresaka momba ny hazo fijaliana. Ary ao tsara zavatra tenenin'i Paoly averiko, ny teny ny amin'ny hazo fijaliana dia fahadalàna amin'izay ho very, tsy hazo fijaliana fa ny teny ny amin'ny hazo fijaliana. Tsy mampanina anao manao lacroix collier fa tsy misy fiatraikany ninina miara-panahy zany.
fa ny fahafantaranao ny parole mahakasika n'iny lakroa iny no isy fiatraikany. Zay no mahatonga antsika tsy hoe raha sendra misy zavatra mampatahotra dia tsy hoe baiboly no ofaofanao, fa le parole ao anatin'le baiboly no tokony velona ao anatinao dia miaisitra ny tahotra dia le mampatahotra indray lasa matahotra anao. Teny kaikinao ao amin'ny parole le izy hoe. Eto Paoly dia mbola miteny hoe tsy ny parole rehetra, tsy ny teny rehetra le any amin'le tianao, fa le teny mahakasika ny azo fijaliana. Tsy mahakasika an'le Jesosy nandendenana sitrana, fa le teo amin'ny azo fijaliana. Zay zany isan'le resantsika androany, tsy hoe tsy ilaina izy nandendeha, ilaina izy nandendeha, fa misy fotoana mila mandinitsika hoe fa inona le vita teo amin'ny azo fijaliana. Ary ny fiatraikan'izay androany maraina raha andeha hamakivaky ny zorony ako dia inona le fahatsapana tokony hiova atao anatiko satria efa vita le azo fijaliana. Zay no mahatsara le manokana fotoana, mamono fotoana ane zasenao androany maraina, fa tsy matimaty io fotoana io. Tsy mampanina koa hoe ny fotoana maty koa raha ngany azo velomina. Amen. Misy hery ho an'izay hovonjena. Mazava be ny tenenin'i Paoly, tsy ho an'ny olona rehetra le izy fa ho an'izay hovonjena. Iza le hovonjena? Zay mangetaentany hovonjena. Iza mangetaentany hovonjena? Zay mahatsapa ny tena ny mila famonjena. Raha ianao zay olona zay dia ho anao zany le teny androany maraina. Misy hery mampahery ho an'izay hovonjena. Aiza io hery io? Ao amin'ny teny, ao amin'ny parole. Ary io parole io dia miresaka sy manazava momba ny azo fijaliana. Raha io tenin'ny Paoly io zany ny aingana dia mila mandray famonjena aloha ny olona vao miatraika daholo momba ny azo fijaliana, le hery sy le parole rehetra. Mila mandre teny momba ny zavatra nitranga teo amin'ny azo fijaliana, indrindra ny fiatraikany zany fiaretan' Jesosy zany ho anao sy ho aho. Teo amin'ny azo fijaliana Jesosy no seho faible indrindra, aka ny toerantsika izay isika ny tena faible sy osa, anomanana n'le fanomezana n'le hery izay anovantsika. Azonao amin'izay le takalo nidin' Jesosy ho tonga nofo osa, tsy hoe nofo manota fa nofo osa manaiko osamborona, manaiky hofantsiana, manaiky hovonoana. Araka ny tenin'ny pasteur Omaly tsy satana ny namono fa Jesosy ny nanolo-tena. Sy tehaka mafitsara amin'ny tompo aloha zay. Ny azo fijaliana teo Calvary dia io vakitsika teo io 1 Corinthiens 18, fa ny teniny amin'ny azo fijaliana dia fahadalana amin'izay ho very, herin'Andriamanitra kosa amintsika zay hovonjena. Mazava ho azy teo ny nahafatesan'i Jesosy, tsy tao am-pasany Jesosy ny maty fa teo Calvary. Ny teny ny lasa hery rehefa teny mahakasika an'izay nitranga teo amin'ny azo fijaliana. Ny momba ny fahasambaon Joseph avy any Arimatia izay nisehon'ny fitsanganana, maharaka tsara tsika. Atao raha maheno tsara ianao aloha. Ho tsika fontsika mantsy ny détail an'le Bible, amin'izay ianao tsy mora fitahan'izay mpamitaka fa miverinao amin'ny teny fahamarinana dia mahafantatra ny tokony handraisana an'izay tokony ho raisina, dia mahafantatra ny tokony hatao amin'izay tokony ho atao. Tsy tao a Calvary Jesosy nitsangana, fa tao am-pasana. 1 Corinthiens 15-14 amin'ny anaran'i Jesosy, pasteur. 1 Corinthiens 15-14 amin'ny anaran'ny tompo. Ary raha tsy natsanga ny Kristy dia foana ny toroteninay, ary foana koa ny finoanareo. Eto ny Baiboly dia manambara fa fototry ny toroteny sy ny finoana ny fitsanganan' Jesosy, fa ny teo amin'ny azo fijaliana hery ho an'izay hovonjena. Toy izy koa Korintiana voalohany toko voalohany 2:20 ka hatramin'ny 2:4. 1 Corinthiens 1:22-24 anaran'ny tompo. Fa ny jiosy mila famantarana, ary ny jentilisa na ny grika mitady fahendrena. Fa izay kosa mitoro an'i Kristy voaomby tamin'ny azo fijaliana. Renareo io mitorony izy aniza Kristy voaomby tamin'ny azo fijaliana. Dia fahatafotohinana amin'ny jiosy ary fahadalana amin'ny jentilisa. Fa amin'izay voantso kosa na jiosy na jentilisa dia Kristy izay herin'Andriamanitra sy fahendren'Andriamanitra.
Ny jiosy dia mitady famantarana mitady mirakla. Ary tafitohana ny jiosy rehefa teo amin'ny hazo fijaliana Jesosy satria hoe manino izy tsy manao mirakla fa manaiky ho resen'ny romanina tokony andehoana an'ilay mirakla. Ieto mihitsy ny tokony manao mirakla izy fa ny aleo ny jamba tsy mahiratra fa ieto mihitsy ny teny ilana azy dia tafitohana izy. Tsy fantany fa programa amonjena azy sy amonjena an'izao tontolo izao le ohatra ny resy. Ny mpanaradian'i Jesosy ohatra ny resy fa tsy resy zany fa mpandresy tena miinsiste ary mampahery anao andro amaraina ohatra ny resy io fa tsy resy zany ianao aminaran'i Jesosy. Zany Jesosy ary raha vao tsy maharaka tsika dia lasa ohatra ny hoe any amin'ny côté ampitazana ohatra ny hoe kivy. Aza tafitoana ohatra ny jiosy rehefa miatrika amin'ny programa an'Andriamanitra. Hoe teto mihitsy zao tokony hisy mirakla. Dia efa velon'Andriamanitra hitranga ilay izy satria misy planina sy programa ao am-pony. Tafitoana zareo satria Jesosy efa napetrana fa io ny Mesia. Manaiky ho faty indray Mesia nefa Mesia tokony tonga hamonjy antsika, hanafaka antsika amin'ny vahoan'ny empire romanina. Sezara mihitsy zao no tokony miantona amin'ny hazo fijaliana fa tsy ny Mesia. Satria tsy azony zareo hoe inona le mission messianika. Zay no mahatsara antsika mihamandroso hatrany mba tsy hifandisoka anery isika amin'izay fandresen-dahatra ny fotsika ny programa tian'Andriamanitra atao dia manjary mifandiso tsika. Tsika misaina hoe mofo zao no entiny eo aika i fiainana mandrakizay kely tiany omena ianao. Dia gaga ianao aveo eo amin'ilay mofo foana ianao midongiso le mofo. Andriamanitra efa misaina fiainana mandrakizay no tenenina. Mamonjey sekoly fa fiainana mandrakizay. Tsy azonao le mamonjey sekoly mba ianaranao ny zavatra atao poko. Hitanareo amin'izay? Hitanareo ve? Ay. Ny jentilisa indray rehefa nitazana henony zareo mantsy hoe Jesosy tena tia mampianatra. Ny jentilisa zany mitady doctrine karazana fampianarana. Inona indray fampianaram-baovao. Dia gaga zareo satria le mpampianatra mihitsy no voasambotra. Dia inona indray zany no fampianarana ambadika izany. Efa henony ihany le hoe tiava ny fahavady zay tena fahadalana zany fampianarana izany. Tsy fantany fa zay mihitsy Andriamanitra. Teo amin'ny hazo fijaliana ny tanteraka ny famonjena. Ary te hilaza aminao fa mpamonjy Jesosy. Asio tehaka mafitsara ho an'ny Tompo. Hozarantsika telo araka ny fitariam-panahy ny fomba ny sehoany le famonjena. Araka izay nambarany anjely araka izay nitenen'i Jesosy dia araka izay ambarany epistily. Misy dikandreo aza tsongatsongaina any amin'izay tianao fotsiny. Mety izay no ataontsika amin'ny voalohany. Fa ny tsara rehefa manomboka mandroso fenoana ilay izy amin'ny alalan'ny fitadiavana sy fitrandrahana, fangatahana amin'Andriamanitra hoe inona daholo ny tianao ho fenoana atao amin'ilay famonjena. Mihaino tsara tsika. Satria misy dika matona ampitondrainy anjely aloha. Dia avy eo nitenen'i Jesosy mivantana. Dia avy eo any amin'ny epistily nampanoratany ny apôstôly. Mety ho gaga ianao hoe fa manina angatsy feno anga le nitenen'i Jesosy. Dia izao nitenen'i Jesosy be dia be ny zavatra tiako hozaraina fa ny problema tsy aty aminahy any aminareo. Mbola tsy zakanareo ka amin'ny fotoana azakanareo vao omena indray ny fitohizan'ilay fampianarana. Ka androandro olona efa mahazaka anie satria olona efa manana fanamasina daholo. Amen. Inona ny ambarany anjely? Ambarany anjely. Inona ny ambarany anjely? Matthieu toko voalohany dia raika amin'ny roapolo. Matthieu 1:21. Eo tsika ny anomboka. Matthieu 1:21. Tena kaikanao afinaritra ny teny andro maraina hoe ho voarainao ny teny mpamonjena hoe noho ny amin'ny hazo fijaliana hoe ny aretan'i Jesosy. Sekoly nino moa tsika androany? Sekoly fitahiam-panahy sy ny fanambinana. Izy fiatraikany amin'ny asa mandrarahanao le teny mantsy. Andriamanitra zany te hikasika amin'ny fiainantsika amin'ny lafiny rehetra. Tsy hoe salama be ianao fa tsisy vola. Tian'Andriamanitra ho feno izy fa misy zavatra mety tsy mbola voarainao. Dia lasa misy diso ny fomba fiarahanao amin'Andriamanitra. Zay le fanitsiny zay no ilantsika teny sy fanampiana masina. Hoy izy ny anjely amin'ny anaran'i Jesosy. Fa izy no hamonjy ny olony ho afaka amin'ny fahotany. Hiteraka zazalahy izy resaka tamin'ny Josefy izy tamin'io.
hoe vadinao Maria dia tsy ampiakarinao fa tsy azonao avela mangingina ary iteraka zazalahy le vady ho ampiakarinao. Ny anariny ataonao hoe Jesosy. Dikan'le Jesosy Jehova no mpamonjy. Fa izy no amonjy ny olony ho afaka amin'ny fahotany. Fa izy no amonjy ny olony ho afaka amin'ny fahotany. Jesosy tsy tonga amonjy ianao amin'ny fahantrano. Jesosy nidina amonjy ianao amin'ny fahotana mahakasika amin'ny fahantrana. Mba atao voatra izao moa ny lohanao e. Raha tonga eto ianao dia hoe esory le fahantrana, dia misy zavatra tsy azonao zany. Fa raha manomboka miditra ianao hoe tompo, fa inona ny mampanota ao anatin'ilay fahantrana, dia hitsangan'Andriamanitra iteny hoe zay mihitsy le isan'ny amonjeko anao. Tsy tonga amonjy mahantra izy, fa tonga amonjy mpanota izy. Sy io tehaka mafy tsara ho an'Andriamanitra. Fa inona ny fahotan'ny fahantrana? Ty anankiray manome tsy ny hafa hoe izy ny nampahantra anao, oto zany. Ka le izy ne pastera tena marina ane le izy. Marina aminao fa ota le izy. Oui. Mety resy latro ny tena le izy natonga ny fiainako mahatonga mandro ohatr'izao. Dehibe ny karazan'olona asesinao eo, fianakaviana, namana, mpiara-miasa namitaka, mitondra dehibe. Alleluia. Dia tiako fantatrao fa manoty ianao. Dia nefa tonga Jesosy hanafaka anao amin'izay fahotana izay. Fantatrao zavatra nitranga voalohany teo amin'ny fiainan'ny Adama sy Eva rehefa avy nihinana ilay voankazo voarary izy, tonga dia nanilika. Tenenino akaikinao, aza manilika hoe. Tsika misy fotoana tonga natren'Andriamanitra hoe tompo za voailika. Dia nefa rehefa misy fotoana tsika manilika. Tsy mety ne zany e. Aza ilika le izy. Miverena ao amin'ny teny. Aza mijery eo am-baravarakely fa mijereva fitaratra dia tarafo ny tenanao amin'ny alalan'ny teny, dia hitsio ny lalanao, dia ho hitanao ny fitahin'Andriamanitra fa ho avy ho azy eo amin'ny fiainanao. Aza manendrikendrika olona hoe zay no nampahantra anao. Mandini tena dia verenao amin'ny baiboly, indrindrindrindro amin'ny boky ny oboly anao fa misy karazana fantsiana be dia be hoe aza ty torimaso fa mampahandro ohatra zany Baiboly miteny izany ary le rangana ohatra ny obolana izy multimilliardaire indrindra teo mpanjaka Solomon. Ka tsika hoe manino io mpanjaka feno fahendrena men'Andriamanitra arena be io no miteny hoe tandrefa fahavalitsika ny torimaso. Zay no teneniny fa ianao resy lahatra hoe za mila matory 12 heures par jour. Anao zany ianao fa ny baiboly efa niteny fa tandremo. Satria le fotoana torianao fotoana tokony hanaovana zavatra, amokarany zavatra. Ny vokatra le izy tsy tiantsika nefa ny ataontsika foana. Ho vao mifamindra. Ka problème le pasteur 24 heures foana 24 heures tsy afaka ampitomboana, afaka. Fomba ampitomboana azy, io le teny io, obolona 23, aza ty torimaso ianao, fa andreo tonga manitra. Airato amin'ny masonao dia vokanina ianao. Misy fika. Avy amin'ny teny latinina hoe ficus. Tianao hitombo ny fotoana, hainao ny fotoana mahadomelina anao, hainao ny fotoana mampidororoa anao, hainao ny fotoana mahavarim-bariana amin'ny zava-poana anao. Ianao eny ange manao an'ilay izy. Io Facebook io rehefa tsisy megana tsy mirehatra e, satsy zany. Mba valio aloha e. Rehefa tsy voafehy eo aza asiana mega. Sarinao jerenao rehefa tena tsy voafehy. Tena akaikinao, fehezy le fotoana hoe. Aza manaiky ho very fotoana hoe. Obolona 39. Mbola vao eo amin'ilay anjely, mbola ho avy ny tenen'i Jesosy, ary ho avy le tenen'ny epistily fa tena mitsotra ny marina fa fehiny tsikitsikintsika niditra teto, fehiny fimehezantsika miala eto.
ny anaran' Jesosy. Mandray lesontsika, inona le voalohany teo? Aza mifanendrikendrika. Aza manendrikendrika an'izaniza. Mandraisa fepetra miaraka amin'ny fitahiam-panahy, aza velo lany fotoana amin'ny zavatra tsisy dikany ianao. Obolona 39 anaran' Jesosy. Fandrao raha voky a dia andaka anao hoe iza moa Jehova, ary andrao raha tonga malahelo a dia angalatra ka namavy ny anaran'Andriamanitra. Anisan'ny fahotana ao ambadiky ny fahantrana dia ny fakapanahy, ny fangalarana. Jesosy tsy tonga amonjy mantra le resantsika teo, fa Jesosy tonga amonjy mpangalatra. Afaky ny ho afaka ao anatin'io fangalarana io ianao. Zany ny dinan'i Jesosy. Zany moa tonga ny hoe tsy maintsy resahana ny teniny amin'ny hazofijaliana hoe fa inona ke le mifantsena teo amin'ilay tanana? Fa inona ke no misamina? Lela. Tanana. Kinona ny fantsihana voalohany teo amin'ny fiainan'i Jesosy? Tanana. Mba tsy hisamina intsony ianao. Tandreo hoe ny fandraisan'ilay izy. Azo atao isan'ny option amin'ny fiainanao intsony manomboka androany. Ny hoe rehefa tsy misy dia angalatra. Boky ny obolona ihany no miteny fa nanona azy izy dia tsy mahazo rariny. Zay ny madisany le kinona no haniny e. Dre. Baiboly miteny izay miasa ny tany ny voko. Mamaky. Baiboly fa mivaliny rehetra ao avokoa. Misy fahotana koa ambadiko ny trosa. Tsy le mitrosa. Fa ity Salamy 37:21 tonga nafaka amin'io koa ny tompo anaran' Jesosy. Misambotra ny ratsy fanahy fa tsy mamerina izy. Misambotra ny ratsy fanahy fa tsy mamerina. Aiza le fahotana? Le anao misaina mihitsy ny dia indrana fa ny amin'ny famerenina aloha dia andraso eo a. Dia hozy Andriamanitra hoe ratsy fanahy. Tena kaikanao lasa fahotana le izy hoe. Ianao zany raha misaina hoe avance ty fa avero ka tena zay ny amponao dia tsy manoto ianao. Fa le any anaty mihitsy ny hoe anatin'le pression fahaterena zany dia misaringotra ianao dia ny hafa ny tonga dia terenao fotsiny fa ny anatinao many efa miomana ianao hoe zandry aloha dia elo rangara hitaka eo fa zandry dia tsy ameriny. Toy izy ny Baiboly hoe ratsy fanahy. Tsy zany mihitsy zao tiantsika ho eno hoe ahoana ny fomba ampitomboana ny vola eo am-paosy, fomba fananganana trano. Eny olo io zany dia ahafaha amin'izany fahotana zany fa hanaraka ho azy ny zavatra rehetra. Mazava le izy e. Zany le teniny amin'ny hazofijaliana izay tenenin'ny Paoly hoe mahafantatra an' Jesosy indrindra tamin'izy voaomby satria izy nomboana misy zavatra tokony voaomby miaraka aminy avokoa. Eo amin'ny fiainantsika anisan'izany. Fangalarana. Inona koa izy teo? Fanendrikendrehana. Tsy famerenana trosa. Anisan'ny anankiray momba ny fahantrana ihany koa dia ny fahotana mahatsapa fahabangana nefa eo Andriamanitra. Raha tsy eo Andriamanitra ka mahatsapa fahabangana ianao dia tsy manoto ianao. Tamin'ny ianao mbola le zao tontolo zao be jilamboto be izy mbola tsy nanoto ianao tamin'ny resaka présence fa nanoto ianao amin'ny mahajilamboto. Fa rehefa laza zanak'Andriamanitra ianao ka mahatsapa ohatra misy bangy izy zany dia manoto ianao. Reto. Satria eo Andriamanitra. Anisan'ny fakapanahy maso ny olona mahantra zany ny olona mandalo mety tsy fisina dia ny fisaintsainany hoe tsy eo Andriamanitra. Mampandainga an'Andriamanitra mampanantena fa miaraka aminao manota. Nidin' Jesosy mba ho afaka amin'izany ny olona. Tena kaikinao ninona banga hoe a? Aza mahatsapa fahabangana hoe? Tereo ny fahatsapahanao hoe a? Ahatsapa an'Andriamanitra. Feno a? Miaraka aminao. Zay mahatonga ry Davida ny teny amin'ny Salamy 23 Jehovah mpiandry tsy hanan-java-mahory. Tsy fahampiana communion no mahatonga le fahatsapana hoe ohatra misy bangy izy zany. Tsy mety zay. Tena kaikinao tsy mety zay hoe. Raha eto zao tsika manontany hoe tompo tonga maraina androany inona ny valim-pity? Anao rakitra be dia be atao inona ny valim-pity? Raha vao misy raha liemeritsy atosika dia raikitra koa mazanga tena anao izay tokony atao koa izay menakavy kely fa inona aloha ny valim-pity? Dia ity mivalany. Genesis 15 hozy Andriamanitra za. Za hozy izy le valim-pity. Tsy leritreretinao a. Hoe raha mamafy an'ity ianao dia mahazo an'ity. Aotony amin'izay ny saina dia miverenao amin'ny fahamarinany teny. Fa izy Jesosy valim-pity.
tsara sy tehaka mafy tsara ho an'Andriamanitra. Andriamanitra no mampianatra antsika ahita azo valim-pity ambony indrindra amin'ny zavatra rehetra. Mianara miaraka aminy izany fa ny tsara indrindra nefa eo amin'ny fiainanao dia ny fanatre an'Andriamanitra. Hitanareo amin'izay raha vao mahatsapa ohatry mibangabanga zany tsika dia milatsaka eo amin'ny nofo dia lasa manota. Efa tsetso no vadiko fa eo ny tompo. Efa lasa nanambady ny ankizy fa eo ny tompo. Lasa nianatra ny ankizy fa eo ny tompo. Nilozan'ny olona fa eo ny tompo. Nirohan'ny olona fa eo ny tompo. Petradrery tsy rery zany ianao. Misy ny tompo tonga dia telo mianaka ry zareo. Ray zanaka fanahy. Efatra sady zany nareo ao trano. Tsy kotiako Gabriela sy ny anjely rehetra izay mitsitokotoko miaraka amin'ny ela ny eraky ny tanàna ao amin'ny tokantranonao. Isaka miresaka an'izany tsika dia rehefa lasa mitsika ianao mahatsiaro eo hoe zany tokotra ny kay le izy. Fisaky ny tsy misaina an'izany ianao dia miverina hoe ndry sary ery dia vao mitazana eo am-baravarankely dia mahita an'ilay namanao tamin'ny mbola kely miaraka amin'ny vadiny sy ny zanany be dia be dia mampita fiainana. Dia vao mampita fiainana dia mitsotra aminao fa tonga dia mampita pi. Aza miditra amin'ny comparaison zany. Miverena amin'ny concentration, mifanto amin'izay tian'Andriamanitra atao eo amin'ny fiainanao. Raha mba nitahy ny hafa izy, Andriamanitra tsy mba tsy marina izy mba hitahy ihany koa ny fiainanao. Tokony mba izy tehaka zao mifanandrify amin'izay raha mba mety. Ao anatiny ihany koa ny fahotana ny harena tsy marina. Lasa ohatrany hoe alaim-panahy hoe alors ranga tonga dia par tous les moyens, aozy ny teny frantsay, à tout prix. Ratsy fehefara io ozy ny boky ny obolana. Ratsy fehefara ny harena tsy marina aza miditra. Ao anatin'izany ihany koa fahotana ny te-hanan-karena. Atsidiko fotsiny ity fa mbola izy fotoana iresaka an'io be dia be tsika. Mitovy ny hoe te-hanota sy ny te-hanan-karena. Dia mody voalohany taoko fahenina andeny fahasivy. Zatao an'izany pastera fa ny fiainana mila Jesosy. Tonga dia tapahako. Ny anaran'ny tompo. Ary izay te-hanan-karena. Manina hono? Ianao ampianarin'Andriamanitra ny hetra tena hidina fa tsy latsaka. Na azera. Fa izay te-hanan-karena latsaka ny fakam-panahy sy ny fandrika ary ny filana maro tsy misy anto sady mandratra sady mandetika ny olona mifandringana sy mba marina mafy verset mahafinaritra ve zany? Verset rehetra mahafinaritra. Fa zareo zavatra ampianarina tandremo sao dia te-hanan-karena. Le izy anie pasteur anaovantsika rahalia e. Tsy any amin'ilay anaovana fa eo amin'ilay te mihitsiny. Any amin'ilay te dia misy diso fa tsy any amin'ilay hanaovana. Te-hanan-karena mba hanapiako anao pasteur. Aza ampidirina amin'izany ah. Otany ilay izy hitanareo. Ohatrany hoe hamarintsika zany ilay izy hoe pour une bonne cause anie ilay izy e. Dia tsy any amin'ilay cause ilay izy hoe zao nanaovako an'ilay izy rehefa tonga. Fa any amin'ilay finiavana mihitsy tonga dia disoin'Andriamanitra hoe aza miroboka amin'io fa tonga dia mijabaka ianao ry zanako. Io no anisana tonga teo amin'ny hazofijaliana mba tsy hijabaka ianao te hanan-karena fa tokony hangetaheta ianao te ho fenao Andriamanitra. Mendrika ho azy zany tehaka feno voninahitra zany. Rehefa manan-karena koa ny olona dia misy fahotana mahazo azy, anisan'ny hanafahan'Andriamanitra azy. Obolona 39 ilay vakintsika teo fa ilay tapany voalohany. Fandrao raha voky dia handatsy ianao hoe iza moa Jehova. Lasa miala amin'Andriamanitra ny fon'ny mpanan-karena dia lasa mitoky amin'ilay harena. Zay fakam-panahy zay koa tian'Andriamanitra ho resenao. Ho an'izay efa manana manatrika eto fa tsy fantatsika izy efa manana. Hatria efa nianatra momba ny discrétion izy. Mody miara mikakakaka memeo fa tena enjana ny anen'ny aleloia. Dia ho an'ilay olona izay ity teny ity. Toy izy Andriamanitra hoe aza esorina amin'Andriamanitra ny fonona na dia efa tsy voaisa intsony ary le lelavola miloko jaune sy bleu. Tena akaikinao. Tsy any amin'ilay harena ny problema hoe fa any amin'ilay fo miala amin'Andriamanitra hoe. Nidin' Jesosy mba ho araikitra amin'Andriamanitra ianao. Nanisy ny teny ary tery ambany aty hoe ty misy vola afaka naka ve Jesosy? Tsy afaka satria voafantsika ny tanany. Misy zavatra tsy azonao atao intsony satria mandray an'i Jesosy ianao.
tandreny fa lasa manompo sampy ny olona rehefa tena tanteraka eo amin'izay iriny ara-karena ara-pananana rehefa ratsy fanomanana izy ka tsy dia mpanatrika sekoly loatra de mpanatrika sekoly loatra de lasa manompo andriamanika afy izy mamonjey sekoly no tiako tenenina zany hanampy anao ny Andriamanitra fa manisy zany tenenin'Andriamanitra mety ao anaty tsy fisiny ianao ampaherezina za manota de miteny ndray izy hoavy ny fotoana hovaiko io taoko manina indray ianao tandremindray sao de manota nareo ny sosian'Andriamanitra zany tsy any amin'le hoe samy manam-bola fa nisany tsy mitovy fa ny eta adamanao eo amin'izay isana vola mbola misy aloha androany hitarafan'Andriamanitra fatokianao hoe io ary mbola ioko jereo sady ty fahotana maika ko atao mitobaka io fa mety samy hafotsy le fahotana zay mila tandremana ny tena mahafoy an'Andriamanitra zany de mipanakarena fa tsy mahantra marina zany mahantra maika mifikitra ny mahantra zany maika mifikitra rehefa tsy misy fa mpanana maika miavoavo amin'izay hoe fotoanany tsy mila ntsony adininy hoe misy ny azo vidimbola de misy ny tsy azo vidimbola ataonao volamena ny ondana fa ny toromaso zero mila an'Andriamanitra ianao asiana fanafody mampatory ny alina fa matahotra be fa enjay ny eritreritra tsy isy fanafody mampifo Andriamanitra mampifo mipopoka amin'ny mariage fa Andriamanitra miantoka amin'ny bonheur hitanareo amin'izay adiny daholo zany rehefa manomboka lany fotoana manisa vola aza lany fotoana zay mbola gestion de temps aza lany fotoana manisa vola omeo fotoana Andriamanitra anatin'ny teny mamaky baiboly fa aza manisa vola vidiana le matériel iny de sy isan'le fa ianao mamaky baiboly any apastera le mikirakira sy manisa azy mihitsy mafina marary ianao manisa taratasy koa ve de mahafinaritra tahiny ianao aminaran'i Jesosy bolina 29:3 akaingana kely tsika zay misakaiza ny vehivavy janga de mandany arena anisany matetika mpahazo ny olona manan-karena de fijangatsangana Jesosy zany tsy tonga hamonjy olona mpanan-karena amin'ny maha hoe manan-karena azy fa tonga hamonjy ny mpanan-karena lava anaty fijangatsangana mba tsy ho lavo antsony izy satria tsy raison le izy matetika ny olona manan-karena lava anaty fijangatsangana satria le antom-pisin'le arena mihitsy ny baraingo aminy tsy fantany de lasa lany fatany le izy moa misy filana tsy voafehy ihany koa Solomona zao tonga de lava tany nefa izy nanambola indrindra fa Joba nanana fa tsy nijanga Josefa nanana fa tsy nijanga Isaka nanana fa tsy nijanga i Abrahama tsy resana fa nana lavo kely izy teny akaikireo fa nisy nijoro tao hoe ireo zany afaka misafidy na ianao nahaka any Abrahama na ianao nahaka any Isaka fahatelo anatin'ity momba an'le hoe le nitenen'le anjely izy no mamonjy ny olony ho afaka mifahotany de rehefa tonga ny fotoana anankiray sotra tompoko ka ho tonga Andriamanitra merina amin'loha no fiainanao de ty misy problème mateti-pahazo tonga de mamaly faty le olona satria tonga eo amin'izay nanesorana azy izy de zay koa tian'Andriamanitra anafahana anao de Josefa zao tonga teo am-pouvoir amin'izay tsy ny rahalany na ringany voalohany fa mosary sy tehaka mavy tsara ao an'Andriamanitra Job rehefa naveon'Andriamanitra avy roeny tsy izy telo lany nanaova ny vava fa izy telo lany ary nentin'ny ambavaka mba hiverina amin'loha ny fahasalamany sy ny fiainany ozy izy Leviticus 19:18 aminaran'i Jesosy aza mamaly ratsy na manao lolopo amin'izay ray firenena aminao tiavany na manao tahaka ny tenanao zany Jehova Romanina 12:17-19-21 aminaran'ny Tompo aza mamaly ratsy na amin'iza na amin'iza miomana anao zay mahamendrika eo mason'ny olona rehetra 19 ry malala aza mamaly ratsy omeo lalina fatezerana fa voasoratra hoe amin'ny fahamaliana zanao maly o Jehova 21 aza mety ho resin'ny ratsy ianao fa reseo amin'ny soa ny ratsy tena kaikandreo tandreminy vengeance hoe faharoa inona lazain'i Jesosy momba ny famonjena zay ho ataony voarantsika le voalohany teo ozy izy ny anjely io zazy io izy tonga hamonjy ny olony ny vahoakany amin'ny fahotana zao no tenen'i Jesosy Matthieu 18:11 sakafo baibolitsika ao Matthieu 7:20 andiny faraika ambin'ny folo ny anaran'i Jesosy miara-mamaky tsika isa roa telo fa tonga ny zanak'olona hamonjy ny very any amin'ny version ny sasa moa de hoe hitady sy hamonjy ny very misy resaka fahaverezana le nitenen'i Jesosy le nitenen'ny anjely resaka fahotana le nitenen'i Jesosy resaka fahaverezana zany hoe somary lalindalina kokoa hoe raha vao mitoka tsy tapahana ane fahotana de mefara fahaverezana ane tsy hoe fahatezeran'Andriamanitra eto ambony tany fotsiny
fa nenina mandrakizay avy amin'ny tsy nanekena ny tenin'Andriamanitra ary tsy maintsy hovidiana lafo satria mandrakizay tsy azovaina intsony ny impactan'le izy atao hoe fahaverezana. Tena ikinao miresaka fahaverezany Jesosy hoe. Maheno tsara tsika le anjely nitondra mesazy miresaka momba problema ny fahotana ny resahany anjely hatreo mifatany satria hitany hoe Satana nanota. Fa neny Jesosy manaity Jesosy hoe raha vao ela loatra ianao amin'io fahotana io de very. Resaka terme tsy niteny Jesosy hoe tonga hamonjy mpanota fa tonga hamonjy ny very. Raisika amin'izay ny eto aloha zao. Amin'izay azonao tsara hoe mbola misy ratsy lavitra noho ny fahotana. Fahaverezana. Satria ny fahotana androany maraina azonao entiny eo an-tongotry ny tompo. Afaka manenina ianao amin'ny fihekekaloka sy fahatsapatena anitsianao ny tenanao avy amin'ny zavatra renao avy amin'Andriamanitra hoe oay ty zavatra tenen'Andriamanitra ty tena tsy ao mihitsy de miverina ianao fa afahany Jesosy amin'ny rany de mijoro vaovao ianao toy ny tsy nisy ninilina fa manao fanamby kosa ianao tsy hiverina amin'ilay izy satria tsy alika ianao fa ny ambony miverina amin'ny lohany. Jesosy miresaka momba ny elo. Mahafinaritra ny tompo tonga de any amin'ilay hitsy teny mihitsy no ambarany hoe tsy vazivazy anie reto ty resaka ty. Ao Matteo 5:29 Jesosy manambara hoe raha masonao ankavanana mana fotoana anao esory aly iny ary io afaka aminao fa mahasoa anao na de very aza ny ray momba ny tenanao ka tsy ny tenanao rehetra ny arinany amin'ny elo e. Aza resahana momba ny elo. Jesosy miresaka momba ny eloko. Matteo 10:28 aza matahotra izay mamono ny tena nefa tsy mahay mamono ny fanahy. Aleo matahotra an'izay mahay mahavery ny fanahy sy ny tena ao amin'ny elo. Ny olona ny manary tena ny amin'ny elo rehefa tsy manaiky izay lazain'Andriamanitra. Kanefa ara-panoharana hozy io Jesosy alaina izay maina dia atsipy, izany hoe misy manipy. Andriamanitra zany manipy an'izay maina izay malazo ka tsy mety hiombona aminy ho any amin'ny elo. Andriamanitra ny manary ny olona tsy mety miala amin'ny fahotana satria le fahotana mihitsy ny tian'Andriamanitra arinany amin'ny elo. Raha zany hoe lasena izy de le fahotana rery makany amin'ny elo fa ianao tsy makany. Tsy haiko azonareo hoe ohatrany hoe mitondra vato be ianao de miteny Andriamanitra hoe tapao le tady amin'le vato be fa le vato be iny tsy maintsy latsaka anaty rano de ianao tiako ty vato be ty tiako. Mazava e? Zany natongavan Jesosy teo amin'ny hazofijaliana. Dikan'izay mila miala amin'ny elo ka ny fanahy mba ho velona. Ezekely 33:11 raha velona koa ho Jehovah Tompo de tsy sitrako ny hafatesany ratsy fanahy. Mazava. Fa ny alany ratsy fanahy amin'ny lala mba ho velona izy. Mialahy amin'ny lalany ratsinareo fa nahoana moa no te ho fatinareo ry taranak'Israely. Jesosy tonga hamonjy ny very. Mihoatra noho ny hoe very vola, very asy, very trano, very vady, very beauté, very fananana. Ny probleman'i Jesosy tsy zay fa ny probleman'i Jesosy enao. Taovatra maheno tsara tsika. Avereny hoe teny teo amin'ny hazofijaliana hoe. Tsy midiky zany hoe tsy afaka ho averina izay very. Raha maheno tsara ianao manaraka ho azy zany fa mila tonga saina ianao fa ny ao am-pon'Andriamanitra tsy le contrat very, tsy le opportunité very, fa ianao mihitsy aloha sao ianao le very. Misy dikany zany matoa averin'Andriamanitra petraka androany maraina. Za efa mpamonjy sekoly tsy mifamonjy sekoly le izy. Fa ny communion anao amin'Andriamanitra efa tsara fihavana ve ianao sy ny tompo. Efa milamina daholo ve zay efa niteneniny hoe elao, esory, ajanony. Eo tsika ane. Eo ary tsika. Tsy afaka hanova hira hafa tsika aloha fa zay aloha. Hoe to de ataovy medley, ataovy refrain hafa. Eo aloha. Regleo aloha le asain'Andriamanitra reglena. Luc 9:55 minaran'i Jesosy. Zanak'olona tsy tonga havery ny ain'ny olona fa hamonjy azy. Ny fiainany mihitsy. Ny ainy. Jaona 10:11 zany mpiandry tsara. Ny mpiandry tsara manolotra ny ainy hamonjy ny ondry. Misy takalo n'aina. Tsy kidina pinina. Fa takalo fiainana. Jesosy mpiandry tsara nanolotra ny ainy amonjena ny ondry izay isika
amonjena ny aintsika. Resaka fahaverezan'ny aina ny mahatonga an Jesosy miinsista momba ny famonjena. Tandremo fa misy ny ondry ary misy osy, ary misy ambody, ary misy ambody mitafy zanak'ondry. Mbola izy daholo. Ambody mitafy hoditra zanak'ondry satria mitafy ondry izy tsy ondry ny tafi fa hodiny fotsiny. Misy karazan'olona eto ambony tany misafidiana mba ho tonga ondry ianao. Ny osy mafiloha. Ny ambody moa zany dia mpihinan'ondry. Misy ne mody, misy zany tena dia fantatra mihitsy hoe ambody ireny. Misy dia mody ondry izy nefa ambody. Matteo 16:26 minaran'i Jesosy. Inona moa ny soa azon'ny olona raha mahazo zao tontolo zao kanefa very ny ainy? Eo ary. Nidin' Jesosy hamonjy ny ainao mba tsy ho variana ianao hikatsaka sy hahazo an'izao tontolo zao. Voaraintsika ilay nambaran'ny anjely fa izy hamonjy ny vahoakany amin'ny fahotany. Dia nitanisantsika teo misy fahotana mahakasika ny fahantrana. Tsy tonga hamonjy manitra izy fa tonga hamonjy mpangalatra. Satria matetika ny mahantra ny mangalatra. Mazava tsara iny. Tsy hoe tonga hamonjy mpanan-karena izy fa tonga hamonjy mpanan-karena mahafoy an'Andriamanitra. Any amin'ilay fahotana ampisaraka an'Andriamanitra no siblen'i Jesosy. Eto, hoy izy ny tompo, tsy any amin'ilay mahazo an'izao tontolo, aza miazakazaka hahazo an'izao tontolo zao. Mametra baraingo sy fanontaniana hoe aiza ny ainao, voavonjy sa very ny ainao. Tsy hoe mitsangana sa tsy mitsangana ny tranonao, fa ny ainao mihitsy aloha voavonjy sa very. Eto Jesosy mametraka ny asaribidin'ny aina tsy tokony ho very. Mihoatra noho ny mahazo zao tontolo zao izay isan'ny tanjon'ny olona mandritra ny fiaina eto tany. Ny tanjon'ny olona eto ambony tany dia ahazo an'izao rehetra zao. Inona moa mahatonga ny adina firenena? Aka territoire. Bandana manarava avao hoe anay io tsy anay fa anareo anay dia miady. Miady mba hanana. Manao sainanana. Saina tia hanana foana zany. Azo an'izao rehetra zao. Ho tompona zavatra maro be. Manana tany be indrindra eto Madagasikara. Manana ny trano avo indrindra eto Madagasikara. Manana ny piscine ngeza indrindra eto Madagasikara. Atonona sambony sekrenina. Nefa le tany ho potika sy ho levona miaraka amin'ilay fanahana metrahana fo. Tsy midika izany hoe tsy ahazo an'izany ianao hoe tsy mendrika ho zanak'Andriamanitra ny piscine ngeza be. Fa raha ohatra hoe piscine ilomanosy Samarina efa tsy hamonjena sekoly. Tena amin'izay ilay izy. Tsy any amin'ilay piscine ny problème ny tompo fa any amin'ilay programanao rehefa mipetraka ny piscine ka disponible amin'ny maillot. So dia lasa any amin'ny fikarakarantena fa tsy any amin'ny fikarakaram-panahy intsony ny priorité. Lasa prioritena. Priorité momba ny tena fa tsy priori-panahy. Fony mbola tsy nisy piscine. Amin'ny fitony eto manomboka amin'ny fity latsaka dia resaka miaraka amin'ny sécurité ao ambany ianao. Dia ahoana moa fandehan'izy ity amin'ny firma. Tena marisky. Zay ilay tandremana. Tsy hoe rehefa tonga amin'izay izay irina dia mivadika ianao amin'izay mba fanekena ny rahana tamin'ny tompo. Azo atao an'izany ny tompo. Ny rahany eto iteny amin'io azo atao an'izany hono izy. Amen. Izy ilay tianao, izy tsy mamitaka anao, izy tsy manaonao an'izany. Tsy hoe izy tsy izy nampianatranao an'izany. Tsy fomba antsika ato izany ozy ny tompo, tsy fomba antsika atao trano ato izany. Tsy ity trano ity fa ilay ao amin'ny tranon'ny tompo. Jesosy milaza nefa fa isika tsy mba tompona zavatra n'inon'inona. Izay ny tenen'i Jesosy tamin'ny Bonane, tsy manana n'inon'inona ianao io izy. Anahy daholo. An'Andriamanitra avokoa ny zavatra rehetra. Tsy misy antsika izy ireny. Nomena sy nampindranony mba hahasoa fa tsy tokony hametrahana fo manjary hampiraikitra fo eto ambony tany. Ordre de priorité no resahan'i Jesosy resaka laharam-pamehana. Amin'ny resaka famonjena, ny hamonjena ny aina aloha vao misaina ny mety aso ety amin'izao tontolo izao fa ilainy izany. Tsy hoe miazakazaka tsika aomby nefa tsy fantatra hoe andeha ho aiza ny aintsika. Zava-poana zany raha azonao ny zava-tsoa rehetra amin'ity fiainan'ity nefa diso ny zava-tsoa mandrakizay dia ny ainao mandova mandrakizay. Isaia 52:3 manambara amin'ny Tompo. Tsy vola tsy harena no navotana anareo. So dia misaina ny olona fa hanangom-bola izy mba ho vonjena ny aparany. Tsy vola ilay izy. Raha an Jesosy navita an'ilay izy. Amen.
Raha avitra ny ainao ka tsy mahazo nininy eto ambony tany ianao, tsy problème zany, tsy problème zany, tsy olana zany. Satria avitra ny ainao. Raha avitra ny ainao ka mahazo zavatra eto ambony tany koa ianao, sady tsy mampanota anao zany, mainka mety koa. Satria natao isitrahana le izy fa tsy natao hampanota. Anome Andriamanitra fa tsy tiany le zavatra omeny, ahatonga anao amotsotra ny discipline spirituelle le fiarahanao amin'ny tompo. Ohatra hoe, ianao zany mangataka tompo tena mba omeo an'ity a. Dia tonga le izy miaina ny vavaka ao. Tsy mety zany ka. Tsy mety. Tehirizy ny fiarahanao sy ny fiombonanao amin'ny tompo. Tandremo a, sao dia mitady hamonjy aina na hitady fanavotana ny vola aman-karena isika. Ny zavatra nataon'i Jesosy izay le hoe ery fanoteniny amin'ny hazofijaliana dia fahadalana ho an'izay ho very, fa herin'Andriamanitra kosa ho an'izay ho vonjena. Ny zavatra nataon'i Jesosy dia nisy hery mivoaka teo amin'ny hazofijaliana. Rehefa vita ny famonjena, hery manova natiora. Nanao ny fomba rery Jesosy taoriana ny fitsangana mba ho azo raisina ao anatin'ny fo izy. Satria melohan'ny nafatesana raha mitsofoka ao am-pony Petera izy dia maty Petera. Vatana be nitsofoka anatin'ny fon'ny Peterako. Fa tsy maintsy efa vita ny famonjena, vao hitsofoka ao am Petera Jesosy amin'ny alalan'ny fanahiny. Tiaka ianao anaraka tsara. Dia nefa vao mandray an Jesosy, eo amin'izay le hery. Tonga dia nomena hery ianao ho tonga zanak'Andriamanitra. Tsy ho tonga superman, tsy ho tonga olona mahery vaika kokoa. Tsy natioran'olombelona amafisina le izy, fa tonga dia natioran'Andriamanitra mahadidio avy aminy alefa ao anatinao. Tsy ianao novaina ho Andriamanitra fa nomena ny natioran'Andriamanitra ianao. Tsy hoe andeha eny ambony rano mitovy aminy, fa hamela heloka fahavalo mitovy aminy. Tsy hoe hipotra ho azy eo amin'ny fivoriam-bavaka tsy isy varavarana, fa afaka tonga dia feno fifaliana sy fitiavana ao anatin'ny fivorian'ny mpankahala. Tonga dia miteny hoe fiadanana, nefa olona tsisy tenao daholo eo, fiadanana ho anareo. Tena akaikinao, tsy manifestation le izy hoe, tsy miracle le izy hoe, fa toetra le izy. Tsy novaina ho Andriamanitra ianao fa natsangan'Andriamanitra ho zanany. Misy olona zao karana, dia nanangana zanaka izy sinoa. Lasa karana ve le sinoa? Tsy lasaka. Fa zanany. Andriamanitra zany le karana. Ohatra zany a. Sao dia mivoaka eto indray hoe ao aminay karana Andriamanitra. Ohatra le izy mba ho azonao. Andriamanitra zany le karana, dia ianao le sinoa. Ohatrany tsy mitovy ny endrika reo satria ny lavaorona ny hvkl-mission. Kanefa rehefa tonga ny olona miteny fa izy ty zazy ty, dia mitsangana le karana lavaorona be miteny hoe zanako io. Nefa jerevana tsy sivandraisany mihitsiny. Fa rehefa miteny ny olona ndehibe dia manaiky satria maninona? Zanany io zany. Tena akaikinao, tsy Andriamanitra ianao hoe. Raha Andriamanitra ianao hoe tsy nivavaka ataoko akory ny valiana hoe, fa ny ataonao valia voalohany hoe ameko iray minitra ianao, valio ny vavaka ao raha Andriamanitra ianao. Akaingany maika tsy mivalim-bavaka fa le anao a. Kely sisa. Hitanareo? Tsy Andriamanitra tsika. Mahatonga ny salamo miteny hoe Andriamanitra nareo, le ao anatinao no Andriamanitra. Sy ho tehaka mafy tsara ho an'Andriamanitra. Sy ho tehaka mirefitrefitra be ho an' Jesosy. Tsy haiko izy tsontsika mandray an'ity resaka ity. Alala. Tsy hoe hery hanovantsika ho tonga olona tsara kokoa, fa hery manovantsika ho tonga zanak'Andriamanitra, afaka miaina ny fiainan'Andriamanitra amin'ny fomba tsotra. Eo le izy. Mosesy niezaka niaina ny fiainan'Andriamanitra, fa zasa ianao nomena ny fanamasina, novaina natiora, natsangana ho zanaka. Raha resy lahatra ianao tarihan'ny fanahy amin'ny fomba tsotra sy amin'ny fomba mora, lasa miaina ho azy ny sitrapon'Andriamanitra ianao. Ohatra mbola mafy be zany sainy zany, mbola hoe ohatra maheno olona miteny hoe ataovy sérieux e. Ohatra misy an'izay zany manako ako, tsy haiko fa
ary ohatra amin'ny farany fotsiny ary Jaona voalohany toko fahatelo andimy fasivy amin'ny anaran'i Jesosy zay rehetra nateraka Andriamanitra no tsy manota satria ny voan'Andriamanitra mitoetra ao anatiny ary tsy mahay manota izy satria nateraka Andriamanitra. Inona ny ambaran'ny epistily amarana antsika azy fa manitsika resaka momba ny epistily mba tony soratana dia natao vakiana afaka mifaran'Andriamanitra teo amin'ny evanjely fotsiny le izy evanjely masina soratandreo masin-dahy rehetra rahalahy fa mahavariana mbola nisy epistily toy ihany tena akaikinao misy zavatra tsy ampy zany eo amin'ny filazantsara hoe eto hoe misy olona midiridiry be zavatra tenen'i Jesosy hoe pastera dia tsy ampy tsy any amin'i Jesosy ny problema fa ny amin'ilay olona mbola tsisy fanamasina tamin'ny fotoana ny filazantsara ny toriana sy ny erahm-pianatra tamin'i Jesosy ohatra anankiray ozy izy ny mpianatra zay hitanay sy renay no ambaranay teo izy Paoly za tsy nahita za tsy nandre tonga dia fanato amiko ny teny tamiko hoe ohatra izao ianao tsy afaka hiteny hoe ka ianao tsy nahitako ohatra mampivoaka an'i Jesosy miteny hoe fangainao nga mandidy manapaka izy mahita sy tsy mahita nampahitanako io fa tsy mitovy metody aminao zay mahatonga ny Petera epistily roa fotsiny soratany Jaona 3 Jakoba mena 2 fa izy sao ny Paoly Paoly le tsy niaraka tamin'i Jesosy ara-nofo Romanina io rangahy eo Korintiana voalohany Korintiana faharoa Galatiana Efesiana Filipiana Kolosiana hoy Titus Timoty Tesaloniana Filemona Hebreo koa mbola izy satria miteny lavitra ny révélation rehefa ao anatinao ny fanamasina tamin'i Jesosy ny teny ka sofina maolona ny nandre dia mbola misy zavatra raraka fa rehefa mifanamasina amizay avy ao anatin'ny fo no mibitsika tsy zavatra raraka satria tsy miala eo fanamasina mandra-panoratana ao an'iny ozy izy Jesosy sitrano marary atsangano maty diovy ny boky zay mahame mamaim-poana manomeza nahazo mamaim-poana nareo manomeza mamaim-poana Paoly any mpiasaka zana any mandre an'i Jesosy miteny hoe zao Paoly sambatra kokoa ny manome no mandray hitanareo misy zavatra zany mety efa nitenen'i Jesosy tsy voarakitra tsoratra dia tsy maintsy zay le hoe mahasoa ny teny averina any amin'izay sensible tsy maintsy amarenina le satria ilaina resy voarakitra avokoa zay nitenen'i Jesosy rehetra tompo aloha to dia any votoatiny resantsika misy zavatra tsy vita tsy hay atao ny tendrombohitra faran'izay avy eto ambony tany dia le mont Everest 8849 mètres maro ny olona niezaky ny hananika an'io tendrombohitra io fa tsy navita maro ny tonga teo eo tenatenany fa tsy midika zany hoe nananika maro anko ny teny hoe ho ataoko zany fa rehefa tonga ny episiny dia nody izy zany hoe tsara ny faniriana fa tsara kokoa ny manao an'ilay zay mahatonga hoe tsy dia tiako loatra le miteny hoe eny mety hamonjy sekoly angambany amin'ny herinandro aza miteny anazy zay fa to dia vonjeo fotsiny le sekoly tena marina mianara tonga dia alefaso fotsiny le izy fa nisy rangahy anankiray miaraka amin'ilay nama moa fa le anara ilay namany tsy voasoratra ato io rangahy io dia hoe Edmond Hilary ndray andro izy tapa-kevitra hoe possible le izy dia efa niteny ny olona aza mandeha Edmondy dia fiantsoana azy mety hoe mondy tsy haiko mondy aza miakatra eo fa sao dia maty eo ry anany niakatra teo tsy miverina intsony tena nisy zany ary zay moa tenen'ny olona hoe possible tsy tia rangahy ty ozy izy nananika an'io voalohany mety nisy nananika voalohany fa tsy tavaverina dikan'izay zany tsy nananika zany tsy haiko azonareo ve maty tao le olona dikan'izay tsy ny réussir zany fa ty olona ty Edmond Hilary ty en 1953 vitan'le izy kagany olona hoay le zavatra impossible lasa possible ary nanomboka teo nisokatra ny sain'ny olona raha vitany ramondy Edmond Hilary raha zako androany manapa-kevitra afaka ny tonga koa eny etapon'le tendrombohitra nisy rangahy anankiray zay koa atao hoe Roger Bannister mpianatra dokotera izy io dia tamin'izany 1 mile 1 kilomètre 6 fa mile izy amin'ny ino ty mesure anglophone 1 kilomètre 6 eo dia zao no tenen'ny mpikaroka tsy possible mpiazakazaka vitan'le 1 kilomètre 6 latsaky ny 4 minutes mamono zany
de be de be nefa nanandrana 4 minutes 20 de efa kely sisy e 4 minutes 2 kely sisy fa tsisy navita mihitsiny araky ny tantara misy ary nasena nytaritina omby masika mihitsiny fa ohatry ny trikasiny izy fa tsy navita an'le 4 minutes nresahana azotsika ve le nandramana fa tsy nety de io rangahy io mpianatra dokotera izy fa tsy mpiazakazaka akory no ny teny hoe possible zany ozy izy de en 1954 vaky le record taitra daholo ny mpikaroka sy mpandinika ary ny dokotera hoe fa nga nety indray le izy ary tao aorianan'izay lasa olona be deabe ny navita an'le izy ary mbola latsaka noho nataon'io rangahy io ary oza misy mametraka fanontaniana izao izy anatin'izany le teny amin'ny hazofijaliana ho avy ka efa ela ny ty tantara ty fa tsy hitako izao izy fa ka androanka le fotoana ny zavatra hiverina fa impossible rehefa misy olona anankiray mahavaky an'iny de zay mitazana rehetra n'iny olona iny afaky no ampahireziny le exploit hoe wow raha vita ny Edmond Hillary niakatra teny za koa afaka miakatra eny raha vita ny Roger namita an'le 1 km 6 latsaky ny 4 minutes za koa afaka vita an'izay raha vita ny Jesosy ny tsy nanota misy teto ambony tany za koa afaka ny tsy manota misy eto ambony tany le tena tia dedirina fa imonda sy Roger iny fanoarana fotsiny fa Jesosy ny tena tiandreo resahany sorana tompony afisinisy raha lahy tetsy teo Hébreu 2:18 Hébreu 2:18 ny anaran'i Jesosy fa satria nalaim-panahy ny tenany tamin'ny fahorinany entiny Jesosy zany rehefa nandeha de tsy hoe matahotra azy ny vehivavy fa nikoty azy zao misy mijeritjery aiza aiza anaty baiboly io nalaim-panahy ny tenany tsy teo am'le fakam-panahy anaky telo tany amin'ny dezera fotsiny fisaka misy zavatra mitranga de misy fakam-panahy tonga misy fakam-panahy tonga misy fakam-panahy tonga foana fa zao nefa tsy nanota mihitsy izy de zao mahavonjy zay alaim-panahiko izy misy manatrika eto ve ohatra ny alaim-panahy matetika miatrika sedra foana totation madama ny potifara tonga foana zao ny valiny aza manantona pasteur aza manantona olona manantona an' Jesosy efa nandalo anoky io Jesosy ary efa nandresy an'io Jesosy afaka miconseiller anao izy afaka mampahery anao izy ary afaka miteny anao izy hoe possible io zanako zananao an'io de mety hiteny normal beko izy Jesosy ko Jesosy tonga nofo tamin'izy tany an-danitra tsy izy afaka nakafana azy fa vao nidina teto ambony tany izy de nisy fakam-panahy foana isan'andro fa vao mafaly resy isan'andro ny fakam-panahy resy isan'andro ny fakam-panahy Hébreu 4:15 aminaran'i Jesosy fa isika tsy manana mpisorona be zay tsy mahay miara mitona faly amentsika fa izay efa nalaim-panahy tamin'ny zavatra rehetra tahaka atsika nio rangah de hafaranako ty de mandeha anao de bonne journée aiza izy teo izay Jesosy efa nalaim-panahy tamin'ny zavatra rehetra tahaka atsika tena kaikinao micomprendre anao Jesosy hoe am'le miatrika ady fa tsy am'le lavo hoe mazava so de zay ndray ny lesina avaraina hoe comprendre izy anatin'ity péché mignon raha hitanao tarehany io tsy mignon io izay efa nalaim-panahy tamin'ny zavatra rehetra tahaka atsika miara-mamaky tsika isa roa telo kanefa tsy nanana ota asiotehaka mafy tsara ao an'Andriamanitra asiotehaka mafy tsara ao an'Andriamanitra isika miatrika fakam-panahy isan'andro io afaka manantena voninahitra ary voninahitra io de famonjeny zay lesino maly possible ianao tsy lavitsony nisy taona tena hoe possible ianao tsy ahatra ntsony tena faly ana ianao zay mba tsy ahatra ntsony zany fa rehefa tena andeha ny lesona aika tsy eo amin'ny fahantrana kely tena tian'Andriamanitra anafahana anao fa possible ianao tsy manota ntsony possible ianao tsy lavitsony possible ianao tsy hoe menjera matetitetika olombelona milololanitra gauche droite mena daholo ny obolana namarinina an'le fahalaina na iaina n'le référence efa omeny Jesosy de mety hiteny ianao resa be zany paster fa tsy mbola nisy nianika zany Everest ianao tsy mianika efa nisy navitako kratsinina 1 km 6 ve de vita 4 minutes ny ianao 200 mètres 10 minutes tsy vita ianao
fa misy ihany na vita. Aizako ve paster isan'andro ve dia tena tsy hanota mihitsy na dia mandray mandeha fotsiny ary ve ho vao ny sainao rangahy. Zany ny tenenin'ny baiboly. Fa Jesosy manome référence isaky mitady ho lavo ianao dia mampahery Jesosy hoe zanako afaka ny tsy ho lavo ianao. Fa ahoana zako ny ainao tranao io ahoana re zany misy référence azonao saintsaina ara olona Jesosy no anarany. Zao mantsy raha Andriamanitra mantsy ny référence dia misy anaingana betsaka anatinao maneho normal koa izy Andriamanitra kisa olona zay mihitsiny. Fa hoy Jesosy aloha hidina olona dia mijanona treo izay zavatra izay dia vao miteny hoe ka izy Andriamanitra Jesosy ka sa olona koa ka mba misy zavatra mahasorena koa izy ny tompo mba tsy teneny hoe ianao fa tsy voatery sorena zay le lesona. Ny olon'ny testamenta taloha faran'izay nitandrina sahirana satria tsy mbola nisy ny aina perfection. Toy izy ny olona taloha Davida moa dia niteny possible raha lany joro fa drandray misy Batseba eny antsefatsefaneny. Hozy Abrahama ny olon'ny finoana za matahotra fa drandray misy Agara tampoka. Lasa zay ny lesona tonga avy any Jesosy. Hoy Jesosy possible tonga dia tsisy fahalavona tsisy erreur possible zany. Isan'andro mahatserovany zavatra vitan' Jesosy sy ny fijoroa ho anao mba afaka ho tarafinao référence isaky ny mamakivaky fiainana ianao hoe ndry Jesosy aza olombelona mitovy amiko. Nasoare farany tena farany Jesosy zanak'Andriamanitra naseho nofo aman-drà zay a zasenao nofo aman-drà aseho ho zanak'Andriamanitra. Ny résultat an'izay tsisy manota. Ao amin'ilay saina mihitsy misy zavatra milovaina avy amin'ilay vitan'i Jesosy teo amin'ny hazofijaliana. Misy hery mivoaka eo manampy anao hanova ny sainao fa ianao efa karazan'olona hafa mihitsiny. Manana ny natiran'Andriamanitra tsy mora manota. Efa zay ianao tongava saina amin'izay fahamarinana izay fa vao nandray an'i Jesosy ianao dia efa zay ianao. Amen. Hébreu 12:12 mijery an'i Jesosy. Mijery an'i Jesosy tsy lavo. Mijery an'i Jesosy tsy nanota. Mijery an'i Jesosy tafajoro hatramin'ny farany. Amen. Tadoraraka jereo Jesosy dia saintsaina hoe ndry za koa androany manana ny fanahin'i Jesosy. Aloha mandray décision hiaraka amin'ity vadin'olona ity avy sa hiaraka amin'ity mamana vadin'olona ity sa hijanona amin'ny vadiko. Dia saintsaina tsara Jesosy fa Jesosy tsy lavo. Izy amin'ireo mety ho fahalavona dia izy amin'ireo ny décision avy amin'Andriamanitra. Fa izay avy amin'Andriamanitra sady tsy décevoir anao, tsy handraraka ny ranomasonao, tsy hampiakatra ny tension anao, hampatory anao tsara amin'ny alina fa indrindra hampiditra anao any an-danitra. Tsangana dia ame voninahitra ny tompontsika mpisaorana. Saotranao izay ray amin'ny anaran'i Jesosy. Saotra betsaka. Nidina ianao hamonjy anay amin'ny fahotana. Maro ny fakapanahy mitranga rehefa ao anatina tsy fisiana sy fahafoanana ny olona izay misy taona lalovanay. Fa ininao avela hitranga izany mba hitana ny fandresena ianko satria natao hifikitra aminao izay. Tsy natao hanendrikendrika an'izaniza fa natao handini-tena. Tsy natao hangalatra. Tsy natao hisaina toy ny ratsy fanahy, tsy mamerina rehefa sendra mindrana na misambotra aman'olona. Tsy natao hiditra anatina arena tsy marina na hisaina ianko hoe te hanan-karena araka ny tenenao fa lozany ao ambadika izany. Misaotra anko tompo fa mampiomana ianao fa ny fotoana amin'ny fahafenoana. Ary rehefa misy miaina an'izany eto, misy eny an-dalana, misy ny anokafanao lanina mba hiaina an'izany dia ampitandremanao fa ny olona rehefa feno dia mandahanao. Zany ny nanafahanao anay. Ary indrindra manafaka ny mpanan-karena fijangajangana ianao. Misaotra anko fa ny fotoana hisehoan'ny restauration mahavariana sy mahagaga dia tsy tianao izay ho tafajabaka ao anatina vengeance. Fa ho feno famindrapo, ho feno fifaliana. Ary ianao ny mety sy ny tsara eo manodidina anay. Saotra betsaka Jesosy fa saripady aminao ny ainay mba tsy ho very. Ary ny tsiraray amin'izay manatrika eto aza vela hiazakazaka mba ahazo an'izao tontolo izao. Fa tena hametraka ny lanjany izany aina sy ny fiainana izany tsy ho very. Tsy ho very. Fa tena misy ny elo. Saotra ray amin'ny anaran'i Jesosy fa androany anko dia nampatsivinao. Misy référence ana exploit izay tsy vita misy tany amin'ny testamenta taloha
fa rehefa tonga ianao Jesosy dia possible le izy anokafana ny sainy izay tonga manatrika ny sekoly mpitahiana androany voatazy mahazo an'izany sainy izany hoe ianao nidina nofa mandrany sedra sy alay-panahy mitovy aminay isan'andro fa tsy nanana ota ianao sady tsy mba nanota isaky mitady ho lava zay ka mijery ianao dia mahatsiaro hoe nisy an'le anankiray nahavitan'le izy ary efa atao anatiko ny fanahiny izy manohana possible koa mba mandray décision tsara eto zao tsy hanondrana tsy hanao tsy mety fa mba hanao zay sosy mety ary tsara mba hampifaly an'Andriamanitra ny fisiko sy ny journéako miaraka aminy. Taio ny tsirairay avy zay nanatrika eto androany. Taio ny fiainam-panahy tompo. Ary izy fiatraikany eo amin'ny asa aman-draharaha, eo amin'ny asa fivelomana, eo amin'ny fomba fiatrehana ny vady aman-janaka sy ny ankohonarany tokantrano. Misaotra ray amin'ny anaran'i Jesosy fa misy fahasalamana ihany koa vitsoranao sy fanasitrana anatin'ireny teny be dia be resahan'androany ireny. Satria ny fahotana dia mitambo ny fahotana dia fahafatesana. Ary ao antsefatsefany eo misy aretina. Ka rehefa mijoro araka ny sitraponao zay dia lavitry ny aretina. Misaotra ray eo. Misaotra betsaka amin'ny anaran'i Jesosy. Amen. Mazotoana vetivety anao fanatitsika dia me voninahitra ny tompo dia mirahava dia tahiny tompo dia joli indray ny sorony androany satria avy teto amin'ny présence zasy ianao. Amen na? Amen ne? Zay izy aloha ny androany indray zany. Ohatran'ny impossible le izy. Zay le fanoharana farany teo ohatran'ny impossible satria ohatran'ny mbola tsisy navita. Ary tena tsisy navita tokoa. Ambara-patonga an'le record vaky. Ohatr'izay mihitsy nataon'i Jesosy. Tsisy olona tafajoro tsy nanody zany na dia enoka ary. Nizaniza voafidin'Andriamanitra tao amin'ny testamenta taloha. Fa rehefa tonga Jesosy dia naseho an'i Jesosy hoe possible le izy. Rehefa misy Andriamanitra. Fantary fa misy Andriamanitra ianao. Tsy hoe miatrika fakam-panahy rery ohatran'ny Davida ianao. Fa miatrika fakam-panahy ianao miaraka amin'i Jesosy. Dikan'izay be kokoa ny hery ao anatinao hanoheranao an'izay tsy mety avy amin'ny référence sy ny fanampian'Andriamanitra anao. Tain'Andriamanitra tsika androany tain'Andriamanitra ty herinandro ty tain'Andriamanitra ty mois d'avril ty amin'ny anaran'i Jesosy mahita fa Andriamanitra hanohana sy hanampy anao ao anatin'ny fandraisanao ireo teny ireo. Atao feno ny fisitrahanao an'ilay famonjena zay nahatongavan'i Jesosy teo amin'ny hazofijaliana. Tonga izy hamonjy anao amin'ny fahotana aza mora manota. Tonga izy mba tsy ho very ny ainao, tandremo ny ainao. Tonga izy mba ho parfait mitovy aminy satria ao anatinao izy amin'izao fotoana izao. Vao misy zavatra mitranga to dia saintsaina, zay sainy to dia zany saintsaina. Tsy le olona le mora lava sy le mora nanota ireny saintsaina. Zay maharatsy an'ilay hoe ny Davida ny tiako. Jesosy tiavina. Satria rehefa voatia ny Davida eo ianao dia hitazatazana batseby eo. Satria tsy ho vitanao midiscerner ny tsara sy ny tsy nety. Satria olona izy aza maka olona ho référence. Raisy Jesosy ho référence. Tsangana dia raisy ny tsodrano izay tononona amin'ny anaran'i Jesosy. Tononona ny fahafahantsika tsiraray avy izay tonga eto androany izay mandre hisitraka ny fahafenoan'ny teniny amin'ny hazofijaliana izay namonjena antsika ho vokatra azo tsapahitanina sy vavolombelona iseho ny voninahitr'Andriamanitra eo amin'ny andavanandrom-piainantsika. Afaka amin'io fahotana io ianao amin'ny anaran'i Jesosy. Afaka amin'io fahazaran-dratsy io ianao amin'ny anaran'i Jesosy. Afaka sy feno fandresena ianao miatrika an'io ady io enina dia miverina isan'andro ary io ho averin'Andriamanitra eo koa ny fijoroanao amin'ny anaran'i Jesosy Kristy avy Nazareta. Amin'ny anaran'i Jesosy Kristy avy Nazareta. Mandehana homarina amintsika ny teny tompo arindro izao mba nareo mandrakariva ambara-patonga ny fataperan'izao tontolo izao amin'ny anaran'i Jesosy. Amen. Zareo fahasoavana ary fa ny fahasoavan'Andriamanitra no matoy izao ary ny fahasoavan'Andriamanitra no matoy izao anareo. Amen. Zadino fotoana antsika ery amin'ny trano-pokon'olona.